Fika farany. Tantara indray miseho nosoratan'Andrianena Rakotoarivelo. Ireo nanome aina ny tantara. Louise Ravelo Nanja. Miaraka tamin'ny Zoma Mirimo, Ralady ary Christophe Rabearmanana. Nandray feo sy nandrindra teknika Mamy Arivony, Nana Tontosa, Nanja Razafondrakoto. Dia ahoana le tsiridia? Kamokamo-ndray lazany androany a. Mitsangana amin'izay asa fa ilozany le tia mivarotra angady eo fotsiny. Leo be letsy vary roviana vao hiakatra no endrasa lahy io. Mampime ako ty ala. Tsy maintsy izay angeny fandehany. Inona ary no ataon'ilay eo e? Ndeha hiakatra any Antananarivo letsy any ny vola mba raisiny isam-bolana. Ny sasany aza isan'andro mihitsy rehefa mety ny atao. Ny asa indray tsy dia hoe mafy be tahaka ny atsika ty. Nela tiako efa firy volana vao mivaly. Tena tapaka lesiny hevitra. Ampy aza fihinananana sy hankotrana isan'andro raika. Dia veriny lafa misy anome asa ny lamora foana moa any Antananarivo any. Tsy misy mafy tsy alaitry ny zoto izany letsy miditra amin'ireny orinasa lehibe ireny aloha na dia hoe gardien izany misy. Rehefa mahazo misimisy dia manokatra fivarotana kely na manao asa tena amin'izay andao raha hiaraka amiko elahy. Amin'izay miara-tafitsika amintsamo. Zandray aloha dia tsy azo ny lahy amin'izany zavatra tsy azo antoko izany ve no anariko ny volo sy ny fimpiana kely aty ambanivohitra. Eny letsy sosokevitra fotsiny ny ahiny fa miankina amin'ny lahandray io na andray elahy na tsiko. Tandremy fotsiny mialina rehefa mahita amin'ny bandy tafity eo. Dia efa omeko tsodrany izany lafa za aleoko hikolokolo eto an-tanàna ihany. Sady ataoko ahoana lesy ny amelan'ny neny aty. Efa tapaka lesy ny hevitra fa raha pitso maraina no hanainga ho any Antananarivo. Aleo velesina mividy amin'ny mafana Eny ary lesy fa dia mahazo toa elahy. Avelan'ny lahy rehetra izany ty akaman'ny lako. Ka elatsy iny na hoentina tsy mety mandeko. Ary aleo letsy any dia hody anomanentana fa mbola hiala vao maraina izany rapitso. Dia veloma elahy raha toa ka tsy mihaona intsony. Eny ary lesy dia mahavita soa koa elahy amin'izay ataony lany. Hoay, zao letsy Ahoana? Fa amidiko tokoa le akoho raha toa ka hovidy lahy. Ay, eny lesy fa andalovako any rehefa avy eo. Tsy maintsy mamita n'ity azy ty koa aloha. Aye, dia mahazo toa letsy efa 3 andro izay nahatongava lahy teto Antananarivo. Tena tsy nahita asa mihitsy aloha hatreto. Zay orinasa natonana tsy misy mandray daholo. Ireo mitady mpiasa amin'ny gazety indray tsy misy mifanaraka amin'izay mba kely haiko mihitsy. Tena marina ihany ny tenin'ny Rafidy hoe tsy moramora ny mitady asa ty an-tanan-dehibe aty ka. Aleona mangody na dia fantatra raha fa mety ho latsalatsaindro zamaly efa tonga any an-tanàna aty. Tena lany aika. Azafady kely hoe se. Hoe ahoan'izay? Mba azony sehampiana ve mitondra an'ireto entana reto fa somary mavesabesatra ihany nefa ny tranoko mbola lavidavitra. Aza matahotra fa omeko kely se rehefa tonga any an-trano e. Ndao ary madama, mitady azo ataoko maika ava vola manato-potsiny ity na dia hoe midy mangazo kely fotsiny azy. Ay ka ndao ary fa lozantsika mianaka manoko resaka fotsiny eto indray. Reo fa misy fanontaniana manitikitika ao Inona hono no manahira-tsaina amin'ny madama fa hovaliako raha toa ka vovaliko
Momba seka totovolahy matanjaka toy izao nefa dia mirenireny fotsiny ity an-dalambe ity. Sady ohatrany tsy pôzipôzin'ireny olon-dratsy mpanentaka na mpanao ratsy ireny fijeriko an'se a. Raha mba fantatro matsara madama, mba mivoatra mba mitady an'izay mahasoa nefa dia tsy nahomby. Niala tany an-tanàna mba hoe hitady asa ty Antananarivo nefa dia tsy nahita mandraka ty ny andro any. Izany mbola ahitanao amin'ny mitondra entan-kely eraky ny lalany. Vatsy kely mba hananako anefa lany ihany raha zao no mitoy. Vola kely atao sarandalana sisa no atika dia napa-kevitra ny andeha hody any an-tanàna io zao. Zany mampalahelo azy raha izany. Mba nikatsaka na tsara fiainana nefa dia tsy nahomby. Fa inona marina aloha ny asa tadiavin'ny sety so mantsy mba misy azoka anampiana an'se. Tena izay misy rehetra re madama dia ataoko daholo rehefa tsy manao ratsy sy mangalatra fotsiny dia efa mety amiko izay. Efa tongotsika ty fa mandrosoa aloha hatrany fa mety misy azoka anampiana an'se ihany. Zany ve madama? Ie. Dia tena misotro indrindra re madama. Tahaka ny hety ihany ny tantana. Orgia! Ahoana re zay madama? Misy ilanao anga? Efa milama tsara daholo ny asanao ao. Aza matahotra ianao madama fa tsy misy atahorana io Efa voarako maso tsara daholo ny fandehan-javatra rehetra ato ampiasana ato. Raha riva zao dia hanome ny karaman'ireo mpiasa ireo. Mety tsara kosa zany. Mahafinaritra miara-miasa aminao ka mazoto tsara, indrindrandrindra azo itokisana. Madama koa dia manao an'izay mahamenatra mihitsy. Tsy maintsy atao tsara ny asa madama. Zara aza nisy anareo mahalala tanana nany ampy anay mba ho toy izaoko. Ka zao ny tena nitsoka anao Gia? Ahoan'izay madama? Tsy hoe eto Antananarivo amin'ny herinandro ho avy io fa andeha haka entana ny Tomasina any. Noho izany dia akinoko aminao rery izany aloha ny fitantanana ny tranombarotra. Ary ao maso tsara daholo ireo mpiasa ao ireo so misy mangalangalatra na manao tandrevaka ny asany fa hoe tsy eto madama. Aza matahotra renao madama fa arahako maso tsara ireo fa momba an'le resako taminao hoe andeha kely hidina any an-tanàna ahoana ihany ny hafarany? Afaka mandeha ianao rehefa tonga avy any ka. Fa izay aloha fa sao dia taraiky eto ihany mifampiantso tsy tapaka eo ihany tsika. Eny ary madama fa dia mahavitasoa ianao dia soavadia dia mahereza. Misaotra indrindra. Izay fa lasa. Tena tafelaty Irgia. Tena tsy araka ny nanapozako azy ity fa mety lavitra noho ny eritreretina. Tena nanampy be alo raha matoran'io raha tsy teo angamby izy asa nahazo ataty. Lasa mba manana maha izy azy ty Lariki tambany volo kely fahiny. Le fidy an'izay mbola miasa tany sy mamahako soa nataony raharaha. Zany efa ty manara-maso ny toeram-pivarotana dia manisa vola fotsiny. Ary aleoloha mba hidina kely eny an-tanàna amin'ny sabotsy mba istila amin'ny zalahany fa tsy. Dia hitsehetsetra fotsiny zao raha fidy mahita ny fahatafitako tonga anyko. Reny elany toroana hevitra tsy netiko. Mba haingana ary fidy fa mbola andro an'ity loko ty ine sika tonga any an-trano Eny rery mama fa nareo koa ty dia efa maika salamonina. Salamonatsatsika indry rangana anaty fiara tsara tarery izany ro mamy aiza kory fidy dia olona mihaja be sy misolo maso mainty be tahaka io hoe dia afantatra tsika.
nefa sahala mikopaka atsika tokoa ne izy zany e. Ka zay ngely lazaiko mamy io e. Andao aloha natonana dia hita hoe sy tadiaviny. Dia ahoana ry izy mianaka? Avy ny tsena ve nahazo matsiro? Oay, fa toy dy. To tena niova be lary dia. Saika tsy fantatra mihitsy raha tsy nanalan'ilay solomaso mainty be iny. Mandrosoa aloha e. Mandrosoa ato anaty fiara, atontsika miresaka. Eny ary fa lazao amin'izay natavitany laotra zao e. Eny tokoa anaka. Oay, toa tsy ilay gikely mpangalakatrakolona fahiny tsony ty manoloana anay ty. Ka zao ary eno tsara taoriana niny nialako taty iny dia nitady asa tany Antananarivo a. Sendra ny olona tsara fanahy ka nasainy tantana ny orinasany dia zao hitanareo zao e. Efa monsieur le directeur amin'ny fiantso ary efa any Antananarivo any a. Sambatra letselahy. Tahak'izay ihany nanaraka ny tenin'ny lahy tamin'iny. Raha napoziko totosa marina mantsy ny nofon'ny lahy tamin'ireny. Nenina letsy tsy ao aloha ananatra fa ho ariana andatsa. Tsy hoe mandatsa lahy akory izany teniko izany a. Dia arabaina re ianao anaka fa dia tafita soa zany a. Tokoa letsy. Sady misaotra ny lahy koa aloha fa tonga sady ty izay e. Tsy misy isoran'izany ry zareo fa inona moa no mahampinamana. Velako eto aloha izany nareo fa zaho io koa mbola maika hiverina ny arivo ka dia manao velomanareo mianaka e. Eny ary rerigia dia mandram-piona iray a. Tena tafity le gikely a. Lasa nahazoazo aina mitondra fiara tsara tarehy. Mbola lazainy fa lasa direkteur koa izy. Hita ho ary mamako. Ary sao dia mba be resaka fotsiny ary le zalahy iny. Fa be resaka fotsiny ahoanaka. Sao dia mba soferan'olona ary le zalahy iny dia rehefa tonga aty dia lazainy fa hoe direkteur. Aiza akory mamaka vao tonga any Antananarivo izy dia mahazo fiara tsara tarehy toy iny. Ny olona efa any nefa toa sarotra no azahoany ohatr'ireny a. Mahatsikaiky koa ianao ty anaka. Hitako. Izay mitsamy manery mama. Samy tsy dia tena hoe nisy lasa lavitra tamin'ny fianarana nefa zao ty izy hoe lasa direkteur hono. Tsy mahampino ka. Eny e, na izaho koa aza ny anaka mba gaga sy talanjona mihitsy fa inona kosa moa no maharatsy azy raha tena nahomby tamin'izay nataony izy a. Izy anie tsy dia hoe misy maharatsy azy fa ohatrany hoe misy zavatra hafahafa ataon'ilay zalahy iny raha tena azo daholo tokoa reny zavatra tsara tarehy ireny ary marina ny lazainy rehetra teo. Fa raha tena direkteur izany tokoa aloha izy a. Dia maninona ry mama? Dia ohatr'izay keo ianao mba direkteur toa azy raha nanaiky nanaraka azy tamin'ireny fotoana ireny. Si oka koa izany resaka izany ho fa tsy maintsy fantatsika eo ihany ny marina ny amin'ilay zalahy iny e. Ary andana amin'izay ianao mandeha miverina any an-tsena mividy an'ilay provanty kisoa adinitsika teo iny fa hariva ihany ny andro. Lasa ry alory mama fa sohidy tokoa ihany ny tsenan'ny Ramoseragaby e. Aleo nama mba hirotsaka any an-tanàna. Sady ohatra tsy dia misy manam-bolo ireo mpirotsaka any an-tanàna ireo a. Azoko antoka fa horesiko avokoa ireo amin'ny propagandy. Arahana ny fahaiza miresaka sy tetikasa tsara petrapetraka. Aiza ireo mponin'ireo tsy hifidy ahy eo e. Tena mety ranga zany a. Amin'izay koa mba monsieur le maire amin'izay no fiantson'ireo any largy rehefa tonga any an-tanàna any a. Sady tsara koa nge zany e. Mampandroso sy manatsara ny tanàna. Rehefa azo ny vola dia mivoninahitra indray mikajy manaraka. Angamba dia ho vakivava mihitsy raha fidy raha tanteraka izany faniriana izany. Dia ahoana re izany no atao e. Hitako ny hevitra e.
Aleo raha nga hiantso Andramatoran'io iny zao no afaka hanampy tsara na ara-bola na ara-kevitra. Izay mihitsy ny tena mety ka. Aiza moa ny findahako teo no napetrako itsy ambony latabatra itsy. Aleo atsono Andramatoran'io. Aiza moa ny laharany teo? Hito eny. Ho tafaletsy alargy kely mito ihany ny fahombiazana. Iny ny famandray. Allô, Madame Ranivo. Ahoana gia? Misy olana ngany? Tsy hoe misy olana re madama fa mba misy fangatahana fiaraha-miasa kely angatahako aminao raha mba mety Ka inona hono zato azoko anampiana ny gia re? Zao re madama, mba maniry ny rotsaka be ny tanàna ho aza dia niantso anao fa hoe ianao zao no afaka manampy amin'izany ko. Tsara kosa aloha zany. Dia inona hono ny ilany gia amin'izany ka? Zao re madama, mila financement sy tolo-kevitra avy aminao re aza matahotra fa hanao izay azoko hanampiana anao koa raha hoe misy ilanao re madama. Eny e, misy azoko hanampiana anao ka. Zao ary hoe? Eny madama? Misy mpandraraha lehibe izay fantatro ary azoko antoka fa afaka manampy antsika amin'ny zavatra rehetra, na ara-bola zany na zavatra hafa ihany koa. Mahafantatra olona ambonimbony izay ihany mantsy izy. Tena mety amiko mihitsy zany madama. Dia roviana hontsika no hanika, tsy tokony angatakandro tsony mantsy. Zao ary, tonga ava ty atrano rapitso dia miaraka makany sika. Dia tonga dia soraty ao anaty taratasy iray avokoa ny tetikasanao rehetra amin'ny hanatsarana ny tanàna mba ahazoantsika mandresy lahatra azy tsara. Voaray re izay madama fa dia misaotra indrindra. Tsy ho voavaliko ny sorehetra nataonao tamiko Sisy saorana re zandry gi fa izay tokony nanampiko anao ihany nataoko Izay zany fa rampitso tonga fa maraina raha azo atao. Zay ary madama fa rampitso zany dia mbola mamerina amin'ny fisaorana re madama. Tena vao maika mety amiko zany. Omena azy aloha ny voninahitra dia mora foana amin'izay ny akana ny takalony aminy. Tena tafialarika kely. So ihany aloha fa nisy Andramatoran'io fa raha tsy zany angamba tsy hay hoe ahoana ny efa rahalahy. Tonga tsika tirika ato no mipetraka ilay olona sempanao maly. Ary to ohatra matahotra ny izany toerana izany Andramatoran'io sady mangingina be izany. Tsy misy mampitahotra zany re eo rigika manaraha fotsiny Ody ry Ngarabomba. Salama ianao Ranivo. Ary to mitondra namana izy zany. Salama tompoko. Gino anarako? Ay, miarabany se dia faly mahafantatra ihany keo. Mandrosoana reo mianaka mipetrapetra any ambony sezeny. Tray izany trano marina toa feno sarisary mampatahotra eny amin'ny rindrina. Lerangamo voajerena fotsiny dia toa mampiorokoditra izany ka. Sady fofoninona ary izany fofona hafahafa izany. Marina tsy ampatahotra ty. Aleo rangahatrehana fa azona ny sotia. Petrapetra ondry gia. Toa lasa eritreritra be nge se izany misaotra indrindra tompoko. Miala tsiny fa ohatra nisy zavatra eritreretiko keliko. Ka inona ry ny atongavanareo mianaka Tsy zany re Raboba fa misy fangatahana fiaraha-miasa mba tiany izy io angatahana aminao hony Ka inona hono zany fiaraha-miasa tadiaviny se amiko zany ka? Zao re Andriamato Raboba.
mikasa ny rotsaka be ny tanàna ny amin'ny tanàna ny aviako ry aka. Mangataka fiarah-miasa aminao a. Raso reto avy ireo tetikasa eritreretiko hanatsarana ny tanàna any aminay. Miatera aloha jereko. Tena tsara tokoa zany tetikasa ny se zany a. Ka zao re vonina nampianse fa misy taratasy mpiarah-miasa tokony osony avy ny se. Misaotra indrindra tompoko. Asa matahotra fa vonina meny fipetra rehetra angatahanao aka. Ka indra ary le taratasy amin'ny teny anglisy izy iny ka tsy haiko na hoainse na tsy. Tena tsy dia mahay teny anglisy loatra ry fa angamba raha matoran'io no angatahako amaky azy a. Meoaro e. Fanazavana ny amin'ny fiarah-miasa reto Irigia. Zany hoe faneken'ny roa tontan'ny fiarah-miasa zany tena votoatiny e. Aikosa omeo aty ary osony aviko e. Indro ary. Vita? Zay zany ko. Misaotra indrindra re Raboba fa longa amin'izany izay angadadalana fa mbola betsaka ihany koa ny zavatra ho atao sy homanina ko. Eny ary. Dia omeko andranivo daholo zany ny vola rehetra sy ny torohevitra ilany Serge. Izy avy eo mame azy an'se. Eny ary fa dia misaotra indrindra anao Andriamato Raboba. Eny ary re olona dia manasantsika rehetra hifidy amin'ny io fifidianana be ny tanàna io a. Afadinoana ny larana fahatelo ao amin'ny bulletin tokana. Io no fidinareo. Asiana croix fotsiny eo amin'le fanitsin'ny larako sy ny sariko io e. Ohatry fa tsy jiva ty manao propaganda ety an-tanàna ty fidy. Tena izy tokoa io. Ary mirotsaka be ny tanàna indray zany le ry a. Salama ry izy mianaka. Salama ry Sergia. Salama. Manentana anareo re mba hifidy amin'ny fifidianana ho avy io e. Fidy io ny larana fahatelo fa tsy andisy fanantenana anareo. Fangaly ety la mirotsaka be ny tanàna indray e. Tena sambatra letsy la. Zao hita lahy zao letsy a. Ary la marina nge afaka manampy anay amin'ny propaganda e. Zao e tonga avy ny tanàna raha riva. Raha mazoto ela dia fanaraka ny karama sy toy izany eo tsika e. Iny letsy ho avy any mihitsy fa aiza indray moa no misaotra izany e. Tena mbola betsaka mantsy ny fokotany tokony hotetezina. Fa andraso ty misy vola kely ataonareo fanampin-doka e. Misaotra indrindra re anaka dia mahavitaso soa. Tsisy fisaorana re. Ohatrinona ary mamy ny volany mena iny. Ohatrinona tokoa ty. Toa enina alariary ane izy zany e. Tena zay avao miaiky fa manam-bola ilay zalahy iny. Marina ihany ka ny lazainy tamin'iny fa tsy resabearaka mieritreretatsika azy. Dia mila makany aminy zany ianao raha riva anaka. Raha misy an'izany mba ho fidiram-bola kely tsika mianaka ko. Ka aleo ary aloha andeha ho any an-tsaha mita an'ilay asa tsy vita maly any. Dia arabaina re ianao anaka fa nitombo voninahitra. Sodrananao mba havita be eto amin'ity kominitsika ity. Zany tokoa letsy e. Arabaina dia tonga avy amin'ny ambony indrindra e. Iza moa nanapo hoe ho lasa be ny tanàna le gikely mpiara amin'ny lalao fahiny. Raha mba fantatro moa hoe aomby tokoa le tetika lahy tamin'iny. Azoko antoka fa nanaraka ny latsy ampiambambana dia mirary alao tonga ambony sy tombo voninahitra trany lesy. Dia misaotra indrindra re izy mianaka ny amin'ny fiarabana sy ny firaritsona tolotrareo fa misy asa tiako omena ny lahy ty ry fidy raha mazoto hoe lahy.
asa inona ly ty fa asiako zany raha mety amiko ka zao ary tendreko isan'ireo mpanolotsaina manokana atao amin'ny komina la raha manaiky. tena marina veletsy zany ve dia tokony isy isalasalany e ataoko zany satria sy ho an'ny tanàna moa asa ho ay ihany konge. Mahafinaritra izany toe-tsainao izany anaka, tsy manariny namana rehefa tafita. Ny olona sasany mantsy dia manambanina miavinavina tsotro izao rehefa mba lasa ambony kely eo amin'ny fiainana. Aza matahotra ianareo fa raha indray dia tsy hanary namana naoviana izany. Dia misaotra lahy koa le tsy raha fidina nankara iasa. Tena saika tsy tapitra koa ilay fisoratam-panambadiana teo ka. Leo aloha akaina kely eto amin'ny birao eto. Dry arinona ary ty taratasy mipetraka eto ty? Ohatra ny taratasy tsy fahitako mihitsy mantsy izany ko. Aleo efa any ty valopy misy azy ty andraso efa kina andraika ko toy soratra miloko menamena be ty izy. Inona hono izany lazainy? Manatera zaza mena vava na raha 3 litatra alohan'ny asa-botsy izao. Inona ty lazainy? Aiza no ahitako zaza mena vava omena azy io? Raha tsy izay hono dia raha 3 litatra. Aiza no ahitako an'izany? Ary mba iza loatra ary nandefa azy ty aleo aloha anytaniny Rafidy hoe. O Rafidy Rafidy iza le tinina natitra nyty taratasy ty teo? Lasa izy hoe atero any amin'ny raboba hono zany zavatra zany dia lasa izy avy eo. Raboba? Tena zay ary le fanapoiziko. Aleo aloha makany amin'ny dramatoranivo avy hatrany andinihana an'izay tokony atao. Fa misy olana angano ny valo aroka tampoka teo tinga finona ny soratra tao anatin'iny? Zarao amiko ihany raha misy olana ka mety vavahako tsy misy ninina letsy taratasy tokony amin'ny zoma izy ty vao tonga akanjo androany dia fa ty tonga ty fampiatson'ny governemanta hanatrika fivoriana izy ty ka le fandaharam-potoana mikorontana amin'ny mampiasa ny saiko eoko. Ay ve zany no lanse eo milamina eo ihany le tsy ho fa afaka miverina amin'ny asa nga amin'izay nga. Eny ary koa raha misy ilany nga dia teneno ihany ahy eny ary letsy raha mba fantatra lama tsy Rafidy fa tsy fandaharam-potoana izany mihitsy no mahalasa ny saiko koa fa ity taratasy ny rabobo ty tena ohatry no ratsy ty tantara ty aleo aloha nangy avy hatrany dia andeha ho any amin'ny dramatoranivo avy hatrany azy zao dia izao. Hotratrako ato ary ve le madama iny tsy maintsy mahazo fanazavana momba nyty taratasy ty fa misy tsy mazava mihitsy izao ka io efa misokatra ny varavarany. Otry ina koa ty mampiasakasaka ny kio aty hatrany ty tsy izy ve ty Ody madama ody fa ina koa ty mampisefosefanao avy any mandry soa aloha atao trano dia ato miresaka salama ianao madama. Momba nyty taratasy ty madama no natongavako aty tsy mahatoko lolo izy ty ka dia aleoko nanatona anao. Meo aty hoe ovakiko izy zany ty taratasy kely iny avy dia mampikorapaka anao ohatr' izao rykia iny vakeo
Mila manatitra zaza mena vava onona raha 3 litatra fa fizana nomeanao an'ity taratasy ty? Iraka raboba onona natitra n'iny tao tsy tao ampiasana mantsy tamin'izany fa hifidiny nandray azy iny tao. Raboba hoe? Anomboka amin'izay izany ty lalao ty. Mialatsiny Riky fa na zana ianao no mitady sorona amin'ity raharaha ty Ny anefa efenao no sorona be hitako. Milamina re aloha ianao fa tsy ahitana vahaolana izao fikoropahana izao Ka ataovy eo aminao kosa re madama ny toerako aleo fa ho any andraboba mihitsy tsika. Engany madama mba ho tratratsika ato le raboba iny fa mila fanazavana aminy mihitsy amin'izao zavatra izao ka. Milamina re ianao aloha Riky efa tonga tsika ty. Izy mianaka marina, ino ny ty vaovaonareo amin'ity arivarivo ty? Angataka fanazavana aminao zay raboba. Otre, fa fanazavana ino no tedadiaviny seka? Iny taratasy ino ndre mangatamin'ny fanazavana aminao Ka tsy azoko mihitsy hoe fa maninona nomenao an'ity taratasy ty. Mila mitady zaza mena vavana raha 3 litatra alohan'ny sabotsy. Sy ay ve iny taratasy iny mampisento ohatran'izay tahaka an'izao Fa tsy taitra akory re ty ianao nefa zava-doly izany no atao anatin'ity taratasy ty mba fangatahana fotsiny ahendry sy fa miakina amin'izay ihany io na anaiky sena tsy anaiky an'izany velively ary ianao raha matora nifo to mijery fotsiny io fa tsy mba taitra akory amin'izany zavatra lazay izany Ka efa milaza nge izy zany fa raha tsy mazoto ianao afaka amin'izany raha tsisy lazaina intsony ireo dia mahazo mandeha amin'izay fa za io koa mbola be zavatra irena kely Eny re raboba fa loha tokoa andeha zay andao andeha Riky fa ina mbola mahavarinanao eo Ndao ariko. Dia lasa nandao anay mantsy ianao ry neny malala. Tsy ho adiniko velively ireo zava-bitanao tamiko iraikitra ato andohako ty andro sabotsy nandaozanao aty. Reneny fefa misy mpamango toka. Mamangy amin'ny faoriana ry Serkia, aza misosoka lahiny tsony se. Mahereza lesy fa tombon-dalana ihany ny azy iny tsy maintsy mbola ho any avokoa tsika rehetra. Misaotra indrindra ry izy mianaka fa izay tokoa no nanana anareo ampahery raha tojo ny fahoriana toy izao. Mamangy amin'ny fahoriana kia na eny voina ny atra tamin'ny se dia izao tonga nidina aty izao mahereza misaotra anareo rehetra re tonga nidodododo aty ara-ory aminay ty aloha misy lamba ny vidiko dia raha misy zavatra fa ilain'ny fianakaviana fanampiana dia aza misalasala manatona fa vonina nampy anareo misaotra indrindra re madama fa ngamba efa milamina avokoa ny zavatra rehetra ka. Indreto mivoky tany fa tonga hamango fa hivoaka kely aloha izay Rikia. Eny tokoa ary lavy ery fidy afaka mba mamaly kabary vetivety eto aloha fa mbola tsy tonga dadatoa Felix tokony hanao an'izany ay endry se tsy maninona fa tokeo aloha mandrapatonga ny ary ary inona ry marika hafahafa eo amin'ny andro neny io toa izay avo nahatsikaritra an'io teo nefa ny rehetra raha toa tsy misy taitra akory. Efa voaloha daholo moa volan'ireo valalam-piandro fasana. Sahala amin'ny efa nalohan'ny dadatoa izy teo ka. Ny volan'ireo fiara mitondra nandevona koa efa nalohako teo. Vita ihany ny fandevenana ny neny.
engany aka ilamina amin'izay ny fiainana ho lasan'izay ny ratsy rehetra ary aloha hitsotsotra eto am-pandriana eto fa tena lanaka mihitsy aza tsy natorina nandritra ny 3 andro tre ary toa misy taratasy any ry ambaravarandry izany sady toa mitovy amin'le taratasyn-draboba tamin'iny izany inandray reno ao anatin'io marina tsy mampatahotra izany aleo rangaha aloha jerena dia ho hita eo izay lazaina tena mahafidiko izany marina izay fa miva ihany ka inona ho ny ty lazainy manatera zaza mbola tsy vaky masoandro alohan'ny alahady inona retirandrekako aiza no ahitako zaza omenana iny eo sady tsy hamono zanak'olona no iny zany keo aka ary ahoana ary ny to zaza foana ny tadiaviny tsy mahita rangaha fa zay lalany any lalany tena tsy rariny kosa rangaha zao vao tamin'ny sabotsy ve no maty ny eny dia izao lasa indray bavy tena mafy tika mandriam-pehidahana ry izy mianaka iany dia izahay telo mianadazany sisa dada moa iny efa 10 taona lasa izay no maty efa miantso aho dadana io izany tre ary toa io amin'ny androny io indray le marika tamin'ny androny eny fony izy maty fa ahoana ary tena tsy kisendrasendra izao zavatra izao ka fa inona loatra ary no mahatonga an'izao marina tsy misy fandraisany amin'ny taratasin-draboby ty eny tokoa tadidiko fa nisy an'io mariko teo amin'ny zoron'ny firarazan-draboba rehefa le makany iny zahay ary amin'ny fotoana farany lazainy fa farafanaterana ny zavatra takiny no maty ny eny sy bavy tena tsy manaiky an'izao kosa tsy manaiky an'izao aleo alehako an'ireny fa ho fonga ny eto ny fianakaviana raha zao no mitoy ormama fa enonareo ve ny vaovao fa vaovao inony zany anaka ary mipetra aloha ianao fa atao misefisefy be ianao avy any velany any ka nody malaky mihitsy mba ilazany vaovao ro mama ka inona ro ny vaovao efa dodina koa nge za iainanao maty nyray onony anabaviny jita oriny nafatesany reny iny ahoana tsara hoe anaka izany tena mba loza kosa ny mahazo andrikikely izany ny alahelo amin'ny nafatesany reny ny tsy lefa akory dia zao sahady nefa moa rehefa izay no lahatra ao ambony afaka ny anao iny sika zanak'olombelona ny fampiononana amin'ny fianakaviana sy ny fanampiana azy ireo no tokony masoatsika fa ahoana ry mama fa nga tsy misy andriamanitra tsony eo ambony eo dia tena mafy ohatr'izany ny fahoriana miatra amin'ny vao tamin'ny herinandro lasa teo ny nalainy ny reniny dia izao ny anabavy indray ny lasany so dia mba tsy rariny kosa izao aza miteniteny foana toy izany ianao anaka aza donoina fa manana drafitra tsara ny fiainantsika andriamanitra ka tena misy tsy mahazavazava mihitsy izao ka tsy alasa aloha iny ange vao tamin'ny zomany tafaraka tamiko ny sotro kafe tetsy atsena tetsy tsy naniny tsy naninona mihitsy zaoko hoe matony ka izay ane anaka ilay hoe tsy mampitandrina ny fahafatesana rehefa ho avy fa isika ny mila miambina tsara mila miomana sady hoe aiza ny izoro antsika raha miala amin'izao fiainana mandalo izao tena marina mihitsy izany ry mama
fa so de mba leginy ary nanao zavatra fahafatany kosa azahoanandreo arem-behivavy ireo. Misy tery zany anaka mba andao aloha andeha hoany fa ilahatra eo ihany ny mpamangy varindresaka eto fotsiny tsika mianaka. Marina tokoa zany. Andraso ary aloha apiditra ko vetivety ahy e. Reo ele rabola sy raha ny fanosatrako ahitamiko reto androany. Ay de efa planina maty-paika anareo rony na afatiny remboko sy ny anabaviko. Va iny ty miditra tranon'olona tsy mantondrony tery le te. Fa ny finoana ahoana koa moa zany fianakavianao ka? Tsikaritra hoe misy any marika eo amin'ny rindrinao io ry ny arabobany andrin'izy mianaka rehefa maty izy ireo ary tamin'ny andro voatondro tao anatin'ny taratasiny nahafatesan'izy ireo. Efa fantatra elahy izy zay ka ninny elahy. De ianao koa zany de mahafantatra hatramin'ny voalohany fa toy izao ny afaran'ity tantarytirana io fa de tsy niteny mihitsy ianao. Tsy vaniny ianao. Fa tsy mivavanao ihany akory no nilaza fa vonina amin'ny rehetra ianao afa-tsy ny mangalatra sy ny mamono olona. Ka tsy mamono olona moa zao ataonareo zao. Ka zay no izy na za mitady ireo soron'ireo na mitady olona hitady zany eo amin'ny toerako. Ka de tondranao soma tsara ny tratsaka arena fatratra tamin'iny. Ka zao ry tovolahy tsisy arena sy voninahitra omemebotsiny zany eo fa izao miatra amin'ny saison ny tambiny. Mila raha anaovana sorona amin'ny lebetsika maneran-tantsika. Ka zao alaivo ny arena nareo fa tsy misy ilako azy intsony. Ahoana zany rabopa? Miliba amin'ny arembe ianao tsy mahalala matiko zao vao hoe alaivo alaivo. Zao ry sekely ty tsaro se moa fa nisy taratasy iny nosy ny avose da didiny se tsara iny taratasy any ekeny se hiditra ho mpikambana iny ka tsy afa miala ntsony se natao tamin'ny teny anglisy izy satria tohiny daholo ny soniavo mikambana manerana tany. Ka zao raha tsy tia sy fa tsy kelikely ny olona kaikeo se de manaraha fotsiny bakeo mena se. Tena tsy napoziko hoe olona toy izany ianao tiranivo lazaiko fa mba olona tsara sitraposy be fiantrana kay mampidibozy. Zay filazanao azy tsy maninona mihitsy ka efa tratrako koa ny tanjoko momba anao ka nafantatrao azy amin'ny marina rehetra tsy olana amiko tsony zany. Mandiavanareo mahazo azo ao. Ary tao miantso tody izy ty ray olona. Afaka ninny efa lah. Ary tana amizay mandeha any rehefa tsy misy lazay latsony ary tadremy tsy manaraka amin'ny baiko izy eo mena fa fantatra elany toy any Tena tafiditra anaty lavaka mangitsokitsoka aty. Emotra maty ray be androso maty reny be. Lasa to mataotahotra zany foana. Vao maneno ny finday de sahala amin'ny hoe isy laza loha zany foana. Ny alina zany moa de tsy mahita tory ary raha sendra mba mahita tory kely raha de manofo ratsy zany foana. Toy ireny anga zany any amin'ny afo be zany. Tena loza mihitsy ty mahazo aty ka. Raha napoziko toy izao ny toetra n'ireny olona ireny mety tsy nanakiara iasa amin'ny akory ary ty vao tonga amin'le fitenenana hoe nenina tsy ao aloha ananatra fa aoriana andaja. Ahoana reno hiafaran'ity tantara ty. Tena tsy misangy mihitsy le raboba fa hain'olona avy atrano ny lasipatra vao mandany teniny raha naika ireo zavatra mpanoviny anefa tena tsy vitako zany ka.
misy ifandraisany amin'ny rahan'olona na hain-jazakely tsy manatsiny foana ny zavatra tadiaviny. Anaovany sorona amin'ny lehibe anony. Fa dia iza loatra re zany lehibe an'izany e? Azoko antoka fa dia voly kosa angam'izany e. Ataony lahoana le tsiriginy iady amin'ny devoly. Ary tena miady-saina be angeky izany e. Jerera tsy efa otsasakadiny izy ny tonga teo fa dia lasa mborona eo ambony seza eo fotsiny. Toa olona tsy ampy-torimaso izany ty poziny. Sady ny enahiany e le ry izany e. Aiza ho aiza amin'izao le ibe any anjy mpitrefin-da iny. Aleo rangana tonana fa tena misy olana io. Fa hoana le tsirigia? Misy problema angala zany e? Dia olona zaiko amin'ny trafidy vare e. Nefa so ampidi-doza le ty eo ka. Tsy maninona le tsy fa vizaka fotsiny a. Somary hita la ihany reny fahoriana ny sesisesy tamin'ny fianakaviany reny le tsy a. Mahereza lese. Dia mba makako ainy lafa ndro ny ainy lahandray no anefeo a. Ny asa zany le tsy afaka iramanao foana. Ok le tsy andeha hody akaina mihitsy angamba aloha fa ankiniko amin'lahy ny asa ato amin'ny komina ato a. Verina eo ihany raha ampitso fa mbola misy fisoratam-panambadiana izay ka tsy maintsy tonga eo a. Eny lese. Dia aza matahotra fa ho arahako maso tsara ny atao ampiasana ato e. Maka mihitsy aloha ela aina. Mba hienjana kosa ny fitohana ny fiara eto Anosy eto izany ka. Efa ho adiny ray mbola tsy tafahetsika eto ihany. Dre, ary toa misy camion be mitsivalana eo ampovoan-dalana. Tena ho ela vao tafahetsika eto raha izao ny fandehany. Tena raikitra eto ao marina. Ny olona izay efa milahatra be eo amin'ny kominao. Ary maneno izany findahako izany fa aleo aloha jerena hoe izany miantso izany. Toraboba finina indray onona eny iny. Aleo aloha raisina rangafa. Allo Raboba. Izy indrindra. Ty indray mibaiko vaovao tokony ataonao. Vonohy vidim-piara-miasa aminao. Maninona tsara hoe e. Tena namaka ko ange iny e. Tsy vitako izany Raboba, zavatra fieritreretina. Tsy ela velively mihitsy ny mandidy ahy. Rehefa tsenaika lahy dia ny an'izy menadana sisa preta-po amin'ny lany manefa. Mazava? Telo andro no mena lahy. Tapahany marina. Tena tia vao tena hienjana. Na zaho mamono amin'ny fidy izay namako tsy mifankafohy amiko hatramin'ny-mbola kely aho. Na ny ain'izy mianadazy ihany sisa preta-po amiko no manefa. Tena sarotro ty safidy ty ka. Dia ahoana zany? Samy tsy voka nefa izy telo mianadary eo. Raboba koa moa tsy mba mahazo efandaminana fa avy hatrany dia baiko tsy azo lavina. Zahay izany lavo tsy maintsy hamon'olona argy. Amin'izay dia ny ainy namalahy akaiky indrindra no taperila raha tsy izay indray dia izy mianadahy kely no faty. Dia iza indray izany no fianakaviany lahy io raha toa ka andeha koa izy mianadahy. Tena miala tsiny le tsy rifidy fa ampy izay fahoriana niatra tamin'ny fianakaviako izay ah. Vity izay mivavaka fa andao amin'izay atory sika mianaka. Andeha karany vitivity any an-dakozia aloha. Eny ary mama fa tafandrimandry a. Zay fa lasa raha matorabako.
iny ko fa lasa natory Rafidy. Miala tsiny lesy Rafidy fa androany ny farandro lahy. Aleo tsy ambikina moramora eto am-baravarakely eto a. Lerako amin'ity antsy ity le io. Isa 2. Fa ino ty ataonao ty? Raha matorabako marina. Oay, fa ataon'la inona ny ty ny antsy be iny e? Fa inona loatra ny raha tsy mifanaovana dia tonga amin'izao lahy. Mifona letsy raha misy tsy nentina atao fa apetroy ny antsy be an'la iny e. Aleo aloha ifampiresaka fa tsy misy fahatsoly lazany letsy Rafidy ny anton'izao a. Ko inona ary no antony nanaovanao an'izao fihetsika izao e? Misy zavatra tsy mazavazava mihitsy. Tena mifona rizy mianaka. Tsy hitrapoko izao fa tsy mana-tsafidy a. Tsy maintsy mamono alahy hony raha tsy izany dia ny ain'izy mianadany no manefy. Fa dia iza loatra re anaka no mampanao anao an'izao zavatra izao e? Tsy aleo mampandrem-pitandro amin'ny filaminana sika. Ho samborina avy hatrany izay nampaniraka anao anao izao zavatra tsy mety toy izao. Olana tsy ho voavampitandro amin'ny filaminana mihitsy re zany ry zareo a. Efa hery any amin'ny tontolo hafa mihitsy no ambadiko izao. Fa hery hafa mihitsy ahoana lety? Eno anaka, afaka mahazo fanazavana bebe koa momba n'izany hery hafa izany ve zahay? Tetiky Ranivo sy Raboba re izao a. Tsy zany re risy mianako. Mody nangolangolainy tamin'ny arena sy ny voninahitra kay sorona sy fahatiolona ny tambony. Ay ve ka olona ratsy toetra be ohatr' izany le Ramatoranivo e? Azo antoka anaka fa asany maizina izao mahazo anao izao, ka ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany no hirika ahafahanao miala amin'io. Tena azo antoka marina ve fa misy hirika ialako amin'izao? Tena efa maniry mafy ny ala amin'izao fangejana izao mantsy a. Lasain'izy ireo fa raha mandamy baikon'izy ireo dia mety hanefatra amin'ny aiko mihitsy. Soroko aminareo mianaka fa efa misy fotoana saika mono tena mihitsy. Tandremo anaka fa raha mono teny izany ianao dia tsy ny fiainanao tetỳ ambonin'ny tany ihany no fijaliana fa ho veratra amin'ny fiainanao any an-danitra. Ka izao e, ny fanoloranao tena ho an'i Jesosy Kristy ihany no ahafahanao amin'ny gejany devoly, ary tombon'izany dia ho azonao fiainana mandrakizay. Tena manaika ary zareo a. Raha Jesosy Kristy no hirika farany azoko miala amin'izao dia ho ekeko tsy ampisalasalany izany. Ary vonona koa ny amerina amin'ny Raboba sy Ranivo an'ireo arena tsy mahasoa ireo. Tena tsara izany fanapahan-kevitra izany anaka. Ka izao ry zareo ny hevitra hitako fa mety a. Hoe ahoana letsy Rafidy? Aleo angamba tsy no mama vetivety le mpiandry namany mama. Avy eo tsika miroso amin'ny fandrohana ny asan'ny maizina sy ny fanoloran-tena. Dia ahoana ry zareo raha ho vonondra-boba ato tsika? Tena tsy mivazovazy ange iny fa izay lazainy dia tanteraka avokoa e. Matokisan'Andriamanitra anaka fa efa nakintsika tamin'izao a. Tsy hamelantsika hiady rery izy. Izay koa miaraka amin'ilay eto fa za matahotra e. Tsy hahavitanao ninona tsika izany Raboba. Eny ary efa hito ihany koa le trano fa ho hiditra amin'izay tsika. Andao za tsisy ary anaka. Ohady Raboba, ato ihany ve ianao izay e? Salama ianao Raboba. Otry, fa inona ny ataonareo aty? Ary ave aty aloha alarika fa misy resaka ataoko amin'lahy. Efa fantatra izy ireo daholo ny marina rehetra Raboba. Fa dia efa mitady loza mihitsy angala aty e. Tsy mivazovazy amin'langy ahy e. Vonona no asaika anao valahy andreo fa tsy hoe ho eto aty amiko aty akory. Sa tinitiny lanaperantsika momba azy? Ny Andriamanitra ny miaraka aminay eto ka tsy tokony isy atahoranay anao izany Raboba. Ka inona reo ny zato atontehanareo telo mianaka ka? Ny ady amiko? Ampafantariko anareo fa tsy arisy avelvelonareo. Tonga eto izay anatitra nyreto lakin'ilay taratasy ny tranon'reto. Tiako fantatra koa fa nametra-pialana amin'ny mahabe tanàna. Ny alako avokoa ireo arena rehetra azoko taminareo
aleoko mivelona amin'ny arenany sasarako sy azo tamin'ny fahamarinana. Iviry lava manany ihany anga miteny amin'ilay hoe vono ihany le zalahy io. Mbola ao Andriamanitra miaro ary Njaraboba. Tsy avela mivira virainy ratsy izany ny mpanompony. Ary aza mieritreritra ny ampahory angitsony nareo fa efa nafahan'ny tompo io. Tena salargia. Efa lavony lambaikiko dia mbola ampidiran'la olona toy izao koa ato an-tranoko. Ho hitanareo ireo tsara izany fa tsy iletika akory masonareo dia ho fatinareo telo mianaka. Iverinareo fa miany ihany aminareo mantsy ah. Ataovy izay ataonao ry Njaraboba fa miaro anay Andriamanitra. Ho hitantsika io izay mahery. Ary andao lesy anderikivy efa vita koa ny zavatra nataontsika tato ah. Ho hitan'lisany tsara izany e. Dia velomany ny varotsy mifody ihany e. Tena isaoran'Andriamanitra ary zareo fa velonay na soamantsaritsika tia. Tsy tanteraka ny faraten'ny Raboba Omaly hoe tsy hilentika akory ho izy ny masoandro dia ho tapitra ny momba antsika. Menatra sy nangay afo fotsiny terizy raha nahitantsika mbola velonaina. Izany ny pirofo ry Zoralahy fa tena misy izao Andriamanitra ao ambony eo izao ah. Tena marina mihitsy izany Ramatorabako ah. Hatr'izay dia tsy tsapako hoe tena miasa toy izany ka io Andriamanitra io. Nataoko fahazarana fotsiny ihany le mivavaka any am-piangonana. Ay ve ka misy zava-panahy lehibe toy izao ao ambadika tsy hita maso ao e. Amin'izao sisa izao dia hanompo an'io Andriamanitra masina io amin'izay. Anatra ho an'ireo namana tia azo arena tapoka koa reny tantaran'la reny. Marina mihitsy reto izany ah. Aleo izay arena ny tsembohan'ny tava ihany no ampiasaina fa tsy falifaly migalabony amin'ny harembe tsy fatam-piheviana akory na azoazo tamin'ny tsy fahamarinana fa aty aoriana vao mizaka ny vokany. Tena mahatsiaro maivamaivana mihitsy afaka tamin'iny ka. Anarany mba nanan-karena fa tsy misy fiedanana mihitsy. Ay azy tahotra mandrakariva no iainana. Ny alina izany moa dia tsy mahita toro mihitsy fa toa manofo ratsy izany foana. Ny finday vao maneno dia salany hoe ilaza loza izany foana. Ka tandremo ary amin'izao sisa izao ah. Aza maimay ny anankareny intsony ary koa ny arena ny an-danitra koa ny tena tsara katsahana. Ary andao amin'izay ry zareo isakafo fa varian-dresaka eto tsika. Ary ohatra misy tonga anie izany findainao izany anaka e. Andraso tokoa hoe tena Ramatora nivo ty marina. Marary mafy any amin'ny hopitaly hono izy ka mila ny fanampiantsika. Ahoana tsara hoe ity. Fa ngatsy mba manana fianakaviana izy iny ka ny mbola samy mila vonjy amin'ny lato izao ihany e. Any ivelany daholo ny zanaka izy iny e. Tsy manana fianakaviana eto Antananarivo eto koa izy satria avy any avarabaratra any mantsy izy ireny. Dia ahoana izany no ataontsika amin'izany aloha e. Ao ampitsika re izy e. Na dia ireny aza ny zava-bitany dia tsy avelan'ny tompo amin'ny malaratsy ny ratsy sika. Ary hanampy hatrany na dia ireo izay heverina ho fahavalo ary. Sady mba hitoritsika ny filazantsara aminy koa fa ny raha mba ho vovonjy ihany izy e. Ka andao ary anainga efa taraiky eto ihany tsika. Otranivo ah. Izy telo mianaka marina. Za efa nieritreritra hoe tsy ho avy-tsony nareo. Taonay ahoana moa ny amelanao iriry ato Ramatoranivo ah. Tena mifona aminareo ahy e. Tena ratsy ny nataoko anao ry nefa dia mbola tonga nitoditody taty ihany ianao hamangy sy hanampy ahy. Tsapako amin'izao mahazo azao fa tsy mahavita ninina akory ny vola mankareny e. Tsy afaka ny ampahery tsy hanampy anao izy raha tojolana sala amin'izao. Tsy milaza akory hoe tsy ilaina ny vola. Tena ilaina tokoa izy ireny. Fa raha tsy misy azy dia tsy mihodina ny fiainana. Nefa tsapako izao fa
tokony fihavanana sy ny fifampitsinjovana amin'ny samy mpiara-monina no tokony atao lolaharana. Ary hitako tamin'ireny fiainako ireny fa tebiteby sy ahiahy fotsiny no azo amin'ny harem-behivava. Manginy fotsiny moa etsy andanin'izay ny fitadiavana sorona sy ny fampahorian'ny devoly. Ary anaty ny sasarana tokoa mantsika izany rehetra izany ny tambiny. Tena tsara izany raha matora anivy rehefa tonga saina ny vadisoanao ianao e. Fa mba efa nanao ahoana tokoa izay ny fahasalamanao e. Ary inona koa ny aretina tena mahazo anao ty? Izay indrindra no antony napetsoko anareo. Indrindra fa ianao Rokia. Mamerina mifonako aminao a. Tena nitondra loza loatra teo amin'ny fiainanao a. Tondra fahoriana sy alahelo. Tsapako loatra izany antsoiko izany ankehitriny. Kanefa maniry no afaka toanao koa melohan'ny alako amin'ity tany ity. Aza miteniteny foana toy izany re ianao raha nivo vao mbola mitsabo sika izao. Aretiny no mamiadana mahazo aho ny dokotera e. Maninona tsara hoe e? Zany e. Fotoana fohy sisa no ananako. Ienako eto ambony ty tany ty. Izay indrindra no nitsoko anareo. Azoko famelana alohan'ny elan'ny aiko. Raha tamin'izaho mbola tsy nanompo an'Andriamanitra aloha mety tsy namelanao ahy e. Fa kosa nampianarin'ny tompo itsika mba ahay famela dia mamelanao aho ary mbola tsy nangataka an'izany akory ary ianao dia efa navelako. Ary raha teo ho afaka ianao dia maneke an'i Jesosy Kristy. Oy, ary miakatra be angeza masony izany. Dokotera ô. Natolotry ny ACM radio anareo teo. Irika farany. Tantara indray miseho nosoratana Andrianena Rakotoarivelo. Ireo nanome aina ny tantara Louise Ravelozany Nanja. Miaraka tamin'ny Zoma Mirina, Ralady ary Christophe Rabearmanana. Nandray feo sy nandrindrara teknika Mamy Arivondy, Nana Tontosa, Nanja Razafondrakoto.